Mirapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy indray. Dia tsika hivavaka avy hatrany. Ray tsara indrindra masina mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay ny amin'ny izao fotoana sarobidy izay omenao anay izao. Satria raha mbola manana fofonay zahay Jesosy dia tsy avy aminay izany. Raha mbola afaka mijoro zahay, afaka mandre zahay, afaka mianatra ny aminao zay Andriamanitra dia mbola tsy avy aminay izany. Misaotra ny amin'ny famondram-ponao satria ny fahavelomana iray manontolo dia avy aminao ary anao. Manondrika ny lohanay zay Andriamanitra ety am-panombohana, miaiky ny fahalebiazanao, miaiky ny fahatsaranao, fa tsisy afaka milahatra aminao. Ianao ilay atra izay, ianao ilay mandraka izay, ianao ilay fiankinanay, ianao ilay fianteheranay. Tsy manana ankoatranao zahay. Ary amin'ny fifaliana mihitsy mitenenanay na mety hoe heverin'ny olona fa tsy manana ninina ary zahay hoe dia sahany eno miteny hoe am-pon'ny Jesosy. Ampy tanteraka ianao. Teninao anankiray dia tsy afaka lahatra ny fahafenony eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra. Satria ianao rehefa mameno ny fony tsirairay avy dia ilay fifaliana izay hoentin'ny fanianao masina no mameno ny fonay. Jesosy tsy misy azo atakalo ny fifaliana izay hoentinao Andriamanitra. Misaotra ray satria tsapany indray fa ty fotoana izay nomenao anay rehetra izao fotoana izao dia fotoana indray izay androsonay amin'ny fankatoavana anao, hitombonay amin'ny fanarahana anao Andriamanitra, ahatonga anay miatakona fa ianao kosa miahita feno voninahitra, misandratra, deraina, ankalazaina, mandrakizay. Misaotra Jesosy fa tena sarobidy loatra ao anay ianao ary tsisy tahaka anao Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia indraminay manokana ny salamo izay nampanoratanao any Davida hoe Jehova ianao no mpiandry ahy. Tsy hanan-java mahory izay Andriamanitra satria fantatra efa ninona zavatra ataonay n'aiza toerana mety misy anay dia manana mpiandry mahatoky izahay. Tsy mamela ny ondry miahaka ianao fa eo foana ianao mamatsy, manoro lalana, manolo-tsaina, mitari-dalana, mampahery, manasitrana, manangana ary indrindra mamonjy anay amin'ny anaranao Jesosy. Jehovah rehefa feno ny fanianao masina izay dia na ny fitadidiana iara-nofo ary Andriamanitra voafafa daholo. Satria ianao mihitsy nefa nilaza fa raha misy olona ao aminao dia tsy ilay olona no mikofokofoka mba hiala amin'ilay lasa fa ianao mihitsy Andriamanitra no manao fananganana vaovao indray. Misaotra Jesosy fa raha tsy ianao dia tsy tahaka an'izao zay Andriamanitra. Ary misy safidy izay Jesosy nitoetra eo anilanao mandrakizay. Ao an-trano ny
an-tranony ao de toetra ao an-tranony ao de toetra ao an-tranony ao. Eo aminao ny toerana tena misy anay indrindra, tahaka n'ilay vehivavy na tsipy teo ampovoany fa tratra nijangajanga. Mety toerana tsy tian'ny olona izy, izany hoe jeren'ny masony olona rehetra ary ara-tsiny rehetra, kanefa teo ny fiovan'Andriamanitra. Misaotra anao say Jesosy fa ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanay dia marina foana ny teninao izay milaza hoe miara-miasa soa io rehefa tianao zahay. Ampianaro izay hitombo fitiavana aminao foan'Andriamanitra, tahaka anao Kristy nitombo fity tamin'ny olona sy tamin'Andriamanitra. Zahay Jesosy te hianatra ihany koa hitombo tianao mihoatra fa ilay masinao tario zahay, satria ataony ahoana ny fahaiza mitian'Andriamanitra ray raha tsy ianao fanay masina no mitarika ny tsirairay avy indray. Fantatray fa ny antom-pisianao fanay masina dia ny anisany ny ampitoetra ny fitiavany iray ao anatin'ny fony tsirairay avy. Mba ho tafajoro, mba hitondra n'ilay marika tsara izahay eo amin'ny ivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny toerana izay aniran'ilay ray anay. Tsy hoe mahay miteny, tsy hoe mahay mihira, na mahay mitendry, na mahay mandahateny, fa foin'ny fitiavana, voton'ny fitiavana. Jesosy eo rakofo izay dia feno eo ny fanenao masina dia aoka ny fitiavanao tena hoe hikoriana any anatin'ny tsirairay avy, satria fantatray fa ny ainao Andriamanitra no tianao hitoetra anatin'ny tsirairay avy, mba hahafahanay ho tonga vavolombelona tsara eo anivon'ny toerana rehetra izay aniranao anay, fa ny masinao afifeno izahay. Ave fanahy masinento ao eo anatrehan'ilay ray tsito Jesosy, ianao no nanokatra ny lalako famindrapo lehibe. Ave fanahy masina, ave fanahy masinento eo anatrehan'ilay ray tsito Jesosy, ianao no nanokatra ny lalako famindrapo lehibe. Dia hitanao ao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazanao, ka omeko anao izay rehetranao tederanao ao, tederanao, te ahitanao, te ahitanao ao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazanao, ka omeko anao izay rehetranao tederanao.
masina fenoy indray zahay satria fantatray fa ny etaetanay no andrasanao fany masina tsy ny fidradradradrany vavanay fa ny etaetan'ny fonay izay miantsoantso na tsy misokatra raha ny vavanay dia fantatray fa hitanao zany etaetany satria ianao Andriamanitra mijery ny fo hitanao avy lavitra ny fonay Andriamanitra mihoatra noho ny fofonaina miditra amin'ny oronay Andriamanitra mihoatra noho izany ny etaetanay ny amin'ny fahafenao ny fanenao masina satria ataonay ahoana ny fahalala ny tokony atao eo anatrehan'ny zavatra rehetra tsy afaka ny andeha amin'ny fahazarana izahay tsy misafidy ny andeha amin'ny fahazarana izahay tsy misafidy ny hotarihan'ny nofo izahay tsy misafidy izahay Jesosy ny hoe zao ny tiany olona na hoe zao ny tianay fa misafidy izahay Jesosy izay ao am-pon'ilay ray mba fotoana izao Andriamanitra anatanteranay mety hoe nofonofonao anay tsirairay avy mba misy zavatra tianao satria fantatray fa tamin'ny fotoana namoronanao anay dia efa nisy zavatra tianao atongavana tao dia androany Jesosy misokatra zahay ao amin'ny fahatanterahana izany sitraponao izany Andriamanitra misaotra satria tsapanay hoe matoy ianao miteny amin'ny fiainanay tsy mba anisan'ny tianao ho very izahay ny zanaka tiana no anarina Jesosy ny zanaka tiana ny tenenina Jesosy dia matsapa izay fa zahay dia anisan'izany Andriamanitra ary mivavaka zahay izahay rehetra izany koa manaraka an'izao fotoana izao dia atsapa izany hoe alehibe ny fitiavanao izany satria tsapanay Jesosy very zahay raha vao tsisy anao Andriamanitra ianao ny rivotra iainanay tsy le sakafo fotsiny fa tena rivotra ilaina isa-tsegondra isa-minitra amin'ny fotoana rehetra na mikipina na matory izahay na mijoro izahay na manao asa fanompoana na mivavaka na mihira na mitendry ninona zavatra ataonay tsy afaka misaraka aminao zay Andriamanitra tsy amin'ny fotoana mametimety anay na amin'ny fotoana mety hoe efa tsy dia reraka izany fa andeha hivavaka tsy izany Jesosy fa ny momba anay ray manontolo daoka ho hita fa ianao Kristy velona aminay satria Jesosy tadidinay loatra ny teninao izay milaza hoe satria velona ianao dia velona izahay lay rivotra iainako lay rivotra Jesosy ny hanina ho ahy dia ianao ny hanina ho ahy ny hanina ho ahy reo teny nato
Manolotra momba rehetra ampelantananao, fantatra tompo fa raha oharina amin'ny fahalehibiazanao ny momba mety tsy misy vidiny Andriamanitra. Kanefa ny zavatra azoko antoko rehefa ianao no mitoetra ato amiko, rehefa mifanahinao no mameno Andriamanitra, dia lasa maneho anao ny fiziko Andriamanitra, maneho ny voninahitra ao Andriamanitra. Ary ny faniriako Jesosy tsy hoe izaho hita ny olona fampiasainao, tsy hoe izaho hita ny olona fampiasainao, fa ny fifalianao am-ponay Andriamanitra rehefa mahita ny fifalianao Andriamanitra. Voninahitra ho anao Jesosy, voninahitra ho anao ilay mpanjaka avindrindra masina mandrakizay. Atolotra ny tenanay Andriamanitra, antsafidy, tena hoe antsafidy, tsy tahaka ny fanatitra natao taloha izay Andriamanitra hoe biby dia hoentina eo amin'ny altara. Mety tsy safidin'ilay biby ilay izy, fa izay Andriamanitra androany misy safidy mihitsy. Anolotra momba anay rehetra eo am-pelantananao, am-piankofana, am-panekena tanteraka, foana ny filana, foana ny faniriana, foana ny vina izay anatin'ny fona tsirairay avy, fako tanteraka aminay araka ny sitraponao Andriamanitra, satria fantatray fa ianao ny tompony teny farany eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Ary rehefa miteny ianao na ny aizina ary tsy manan-tsafidy ny any eo ny heviny, miteny ianao misy mazava dia miseho zany Andriamanitra, miteny ianao mitsangana tsy maintsy mitsangana, miteny ianao hoe mitsahara ny rivotra tsy manan-tsafidy ny rivotra na hoe hivily lalina satria efa zatra mivilivily izy. Tsy izany Jesosy, fa rehefa miteny ianao tanteraka ny zavatra rehetra. Dia androany Jesosy mitenena, tianay mihitsy rehefa itsianao ny fonay Andriamanitra, satria tsy fotoana tsony izao andaniana fotoana andresena lahatra na hoe sanatria hifandahatra aminao zahay, fa tonga etsy Jesosy tahaka ny hazo babo eo anatrehanao manaiky ny fitondranao, ary tena faly ny amin'ny fitondranao rehetra. Faly izay satria fantatray fa ny Andriamanitra tsy mba nanadino anay, tsy nivavaka nataonay Jesosy no natonga tonga nanolotra ny ainao, fa ny fitiavanao lehibe loatra no ny fahatakarany Ezekely, ka na tsy manonona raha ny vavanay Jesosy dia ny tsara indrindra nefa nomen'Andriamanitra ray ho anay. Dia izay mihitsy Andriamanitra mahatonga anay hoe aoka tsy nenay ny atao Andriamanitra, araka ny teninao Jesosy tao Getsemane, raha eo aoka tsy ny sitrapokonao tao, fa aoka nenao Andriamanitra ray, satria resy lahatra izahay fa very izahay raha vao tsisy anao Jesosy. Anao ny voninahitra, anao ny dera mandrakizay, tsy hanampataperina ny fideranao am-ponay ho anao Andriamanitra, tsy hatsahatra ny zavatra hafa, tsy hampanginy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao, fa misafidy izay ny ijoro, misafidy izay ny hovavolombelona ny fahatsaranao. Ka ninona zavatra misy dia ny anatin'ny vavanay dia hoe voninahitra ho an'ilay nahary ahy, satria tsy mba nanahary any mandrakizay izy. Amin'ny anaranao Jesosy taroha izy amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hahafahanay mianatra indray ny amin'ny teninao Andriamanitra, dia ianao miambonahitra, ianao nankalazaina, ianao nideraina mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia, amen, amen. Toantsika androso amin'ny tenin'Andriamanitra, dia manasa antsika rehetra ihany koa tena hoe anomana amin'ny fontsika eo anatin'izany, amen. Alleluia. Tena misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika amin'izao ora sy minitra sy fotoana izao ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana lehibe izy nomeny antsika. Tena mahatsiaro hoe tsy toy izao tsika raha tsy teo ny heriny ny famindram-pony, ny fahasoavany sy ny fitiavany. Sorana ihany koa dia ny tem-pendohana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nampiasain'Andriamanitra, nampiasainy manokana atateraka sy atomombana an'izao fotoana izao androany. Taony nitondra antsika eto anatin'ny fiankofana pasteur Njiva Mivady, ihany koa ny eo amin'ny clavier micram sorana be dia be ny Jesosy, ny amfisiny ny vidiasta iarahana amin'ny ekipa miaraka amin'ny mirado eo ihany koa i Elize lasy mivavy baina sy tsika menakavy isorana n'Andriamanitra ny amin'izany tombontsoa lehibe izany izay omen'Andriamanitra antsika.
afana manatotosa sy mampiapita mivantana n'izao toriteny androany hariva izao. Ry havana, sorantsika lehibe Jesosy, satria taiza nisy atsika raha tsy niteny Andriamanitra. Ary za tena manana antoka goavana be mihitsiny atao anatin'ny foko fa raha mbola miteny Andriamanitra manaitra atsika dia mbola fotoana andondomany eo am-baravarana fotsika foana anairana atsika isan'andro isan'andro hitodika hibanjina lanja ny famonjeny sy ny fitiavany. No tsika hivavaka amin'Andriamanitra topo-kasio ny foko. Ninona teny rehetra eto izay ampitondrainao amin'ny alala amin'ny mpanomponao dia azoko antoka Andriamanitra androany fa ianao ny hanokatra amin'ny vavako. Ho fantsony eo am-pelantananao Andriamanitra. Raha vao tsy eo ianao dia miteniteny foana. Raha vao tsy ianao no mitaridalana dia very anjavona ny teny rehetra ary tsisy ho tafatoetra hompon'ny olona ray ary. Fianao fanamasina ny hamango ny fon'ny olona, anamarina ny teny rehetra izay voalaza avy aminao, anova ny fiainam-panahinay, anova ny fihetseham-ponay, andrindrindrindra ampijoro anay anaraka ny sitraponao na haningotra ny ainay azy. Mitenena Jesosy io fa ny teninao ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Aina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nisy ohateny kely izay nasehon'ny tompo mahakasika momba ny fampitanany zanak'Adala sy Josefa. Zanak'Adala rehefa niala ny trano nitondra fananana, fa rehefa miverina tao an-trano izy tsisy ny raisina ankoatra mivorokitsay, ary raha tsy niona tamin'ny any kisoa izy tsy tonga say niverina ny an-tranony. Josefa tsy nitondra ninina fa na ny teny akody ny aza ny esorina, fa nitondra teny fiainana tao anatiny, nitondra ny vision avy amin'Andriamanitra tao anatiny. Rehefa niala ny trano izy ka nandeha, nahita fahoriana izy teny an-dalana, tsy nanana moyen hivelomana izy na zavatra hoentiny miaina fa andevo tany amin'ny firenena izay tsy azy. Tsinitsinina ny alany tao an-tranony fa kalesy feno fananana, feno sakafo ao anaty mosary, ary tonga fialofan'ny fianakavian'i Israely Josefa rehefa verina niona tamin'ny ankonany. Fantatrao ve? Nilanja ny teny voarainao dia ambony lavitra noho ny fananam-be tadiavinao. Zay no mahatonga antsika tsy mampiasa teny ho fantsona, ahatonga antsika anatena an'izao tontolo izao, fa mandray tenitsika anangana antsika olo-pahasoavana anam-piadanana afaky ny hisitraka ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra amin'ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany. Jereo ireo fampitanana anankiroa ireo ny ray mitondra fananam-be, atsasaky ny fananany dadany netiny. Ny anankiray indray tsisy nina ankoatra ny tsodrano sy teny, vao niala tao tokantrano Josefa mandram-piveriny tao tokantrano dia namaly azy le teny fikiriny tao anaty fiombonana. Nijoro izy natao anaty fahoriana satria nahalala lanjan'ny fisian'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra no mifakapanasy ny zavatra rehetra izay nilalovany teo amin'ny fiainany. Dia io ihany koa androany ny tiako amangina meloa ao anatin'ny fonao melohan'ny fotoana hidirantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy fampizarantsika teny pampahirezana androany raisin'ny tenin'Andriamanitra. Meo lanja mihoatra noho ny zavatra rehetra. Aza vela izy pressiona fahaterena men'ny fiainana ka tonga anao ny melamosina n'Andriamanitra. Sarobidy sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ilain'ny olombelona eto ambanin'ny masoandro ny antoka omeny teny fiainana hijoroany ao anaty andianany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Alahoery ary raisin'ny teny androany, aoka hitombo ao amin'ny teny ianao, hitoetra ao amin'ny teny ianao, fa fiainana ny tenin'Andriamanitra sady Andriamanitra hitondra antsika lavitra ihany koa. Vavakatsika, raha eo ny teny an'io dia inoko fa ho teny velona ary hitondra fiainana anovany ao anatinay, hiombona sy halala bebe kokoa anao indray. Misaotra Tompo,
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny izay andraisantsika fampahirizana androany dia nampitondraina ny lohateny hoe satria ny fanontanianareo be dia be mahakasika momba ny fanahy masina sy ny fihetsepon'ny fanahy masina, manana fihetsepon'ny fanahy masina satria personne izy. Ny fihetsepon'i Jesosy no amin'ny fanahy masina satria fanahy tao amin'i Jesosy Kristy ny fanahy masina. Rehefa nandresy Jesosy teo amin'ny nofo dia ny fanahin'i Jesosy Kristy rehefa nahafeno ny fipetra-pahamasinana naneo an'Andriamanitra teo amin'ny nofo dia ny fihetsepon'i Jesosy ny fihetsepon'ny fanahy masina. Ary izay fihetsepo izay no jerentsika hoe inona le fihetsepon'ny fanahy masina voalaza mahalala ny fihetsepon'ny fanahy masina ao anaty communion na fiombonana. Efesianina ho jerentsika kely ny boky ny Efesianina toko 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Efesiana toko 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30. Tezera fahazamanota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa leo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy halaoko ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba ahazahoany ny ainy fahasoavana. 9:30 ozy izy ny ten'Andriamanitra ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nasiana tombo-kasenareo amin'ny andro fanavotana. Fanahy masina hono mety malahelo, misy fihetsepo izy zany. 9:30 esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolom-po rehetra. Ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ampiatra sy ifampiantra sy ifamela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany, ny Tesalonianina voalohany toko 5 ny 7:20 ka hatramin'ny 20 ihany no raisitsika. Ozy ny ten'Andriamanitra aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny fampinaniana. Hitanareo reo teny anankiroa reo nisy ny fihetsepo lazain'ny soratra masina hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina, mety malahelo ny fanahy masina. Ary eo amin'ny Efesiana toko 4 rehefa nivakitsika ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30 dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa ny mahatonga ny fanahy masina malahelo ozy izy Paoly eto dia rehefa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona na koa miaina amina karazana toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io le atao hoe toe-panahy araka n'Andriamanitra. Rehefa miaina amin'ny toe-panahy tsy araka n'Andriamanitra ny olona dia manao izay mampalahelo ny fanahy masina. Rehefa tsy manaiky izany tsika an-tsafidy ho fitaovana hamoaka vokatry ny fanahy dia tsy mahazo aina ny fanahy masina. Zareo fa miresaka momba ny toetra izy ao amin'io teny io, ny ota sy ny fomba fiaina tsy araka ny sitrapony. Fa rehefa avy niresaka Paoly ny hoe aza mamono ny fanahy kosa indray dia nitohizany hoe aza manao tsinitsinina ny faminaniana midika fa miresaka Paoly ny amin'ny hetsiky ny fanahy masina. Zany hoe ny fahafahan'ny fanahy masina mampiasa antsika amin'ny don na fanomezam-pahasoavana satria ny faminaniana fanomezam-pahasoavana. Ny hoe mamono ny fanahy masina tsy mety maty satria fanahy izy. Fa ny hoe mamono ny fanahy ohatrany tsy misy le fanahy manohana an'le olona rehefa tsy tanteraka ao am-pon'ny olona ny fanomezan-danja ny fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra azy. Miara-miasa ry havana ireo zavatra anankiroa ireo. Malahelo ny fanahy masina. Rehefa malahelo ny fanahy masina dia tadidio tsy afaka manome izy tombony ho an'ny olon'Andriamanitra izay manana azy ny fahafampo hisitraka ny fanomezany. Ohatra iresaka tsika eo bokin'ny Jakoba toko 4:4 inona ny zavatra teneniny ny tenin'Andriamanitra ao? Ozy izy hoe Andriamanitra dia manohatra ny mpiavonavina fa Andriamanitra kosa manome fahasoavana ao amin'ny manetry tena. Hitanareo ny fitombom-pahasoavana ao anatin'ny olona dia omen'Andriamanitra ho an'ny olona izay miaina sy manaiky
amoaka le vokatry ny fanahy atao hoe fanetretena. Midika fa raha to ka omentsika fifaliana ny fanamasina fa tsy hampahalelovitsika izy amin'ny toetra tsy mendrika izay mbola hitoerantsika eo amin'ny nofo ka tsy mampahazo aina azy, dia tsy afaka tsika ny sitraka ny fahafahantsika miaina ny fanomezany atao hoe faminaniana. Reny zao fanomezam-pahasoavana, fanasitrana araka ilay voalazan'ny Korintiana voalohany toko 2 manomboka amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 12 manome ny fizarazaran'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana avy ao amin'ny fanamasina. Ny fanamasina ny distributeur na mpizara ny fahasoavana rehefa niraisiny avy eo amin'i Jesosy averiky foana zay araka ny Jona toko 2:12 izy ao amin'ny fahafenoan'i Jesosy no andraisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana. Ny dikan'izay tovozy ny fanahy avy eo amin'i Jesosy ny rehetra dia omeny antsika olombovonjy. Zay ny fiara-miasa ny fanahy, ny fanahy masina amin'i Jesosy Kristy, satria ny fanahy masina dia ny Romana toko 8:10 ihany no milaza amintsika fa ny fanahy masina dia fanahy izay nanangana an'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty, mitoetra ao anatsika tamin'ny alala ny fandraisantsika an'i Jesosy. Tsy afaka ho ao anatin'ny olona anankiray amin'izao ny fanahy masina raha tsy ao anatin'ny olona aloha Jesosy. Ary rehefa ao anatsika Jesosy dia misy kopy azony fanahy raisina anehoana le olom-baovao noforon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa famonjena izay vitany, aneho ny fisiny hita maso amantoetra aloha vao fanomezam-pahasoavana maneho ny asan'Andriamanitra ety ivelany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, maro ny mahatakatra fa tsy tokony ianao izay mampalahelo ny fanahy masina, fa vitsy no mahatakatra ny asarobidy ny fahafahana koa misitraka ny fanomezan'ny fanahy ka tonga azy tsy ho faty ao anatsika. Tsy rentsika hoe matory izy na maty izy. Zao zany ny zavatra mitranga, rehefa mora amintsika ny faneketsika esan'ny fanahy amoaka ny vokatry ny fanahy na fruit de l'esprit, dia mora amin'ny fanahy masina no mitaridalana antsika hiaina ny fisiny amin'izay fomba ampiasany antsika. Noho izany ny fampiasan'Andriamanitra tsy zavatra mila toriana, fa tombontsoa omen'Andriamanitra ho an'ny olona izay manaiky esan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny ao anatintsika amin'ny faneketsika tsafidy hiara-iasa aminy ao anatina communion hiaina tsy ianao izay mampalahelo azy. Ry havana malalo amin'ny Kristy Jesosy, misy koa azadino reo karazan'olona izay tena miaina manao izay tsy mampalahelo ny fanahy masina fa tsy mino ny asan'Andriamanitra. Reny ilay voalaza ao amin'ny bokin'ny Timoty 2:7, raintsika kely vetivety. Ny Timoty 2:7 ozy izy, manana ny endriky ny toem-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, reny koa dia alaviro. Rehefa tsy manaiky isika zany ny amotsitra ny ao anatitsika eo ambany fitarian'ny fanahy masina, satria ao anatitsika indraindray mitoetra zao karazam-pampianarana zao. Tamin'ny andron'ny apôstôly zany fa tsy amin'izao tsony e. Tamin'ny andron'ny apôstôly nisy an'izany fa tsy amin'izao tsony. Nefa adinontsika fa Jesosy Kristy tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Zany hoe ny herin'Andriamanitra rehefa miasa ao anatitsika dia maneho an'i Kristy amin'ny fahafenoana fa tsy amin'ny apahany. Midika fa ny fahafenoan'ny toem-panaraka an'Andriamanitra ao anatsika dia mahatonga an'Andriamanitra mpiasa antsika amin'ny alalan'ny fanahiny, hitaridalana antsika aneho ny fisiny ao anatsika, lasa fantsontsika hiseho ny fisin'Andriamanitra hitarafany jentilisa fa velona Jesosy. Ao mila fantatsika ny fisiny zany fahamarinana zany. Mbola miasa mandrakandroany ny ministera 5, ary ny antom-piasiny ministera 5 amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina dia miasa sy manositra amin'ny mpanompony ho amin'ny asa fanompony ilan'Andriamanitra azy ny fanahy masina ao anatsika. Midika miasa izy mba anangana ny tenan'i Jesosy Kristy ho fahatanterahany fiangonana. Ozy izy ny Efesiana 4:1-12 ka hatramin'ny 12. Noho izany tsika tsy tokony ianao izay mampalahelo ny fanahy masina, ary tokony amela malalaka ny fanahy masina hitaridalana antsika mba tonga antsika tsy hahatsapa ny tsy fahafahan'ny fanahy azo aina mba ho velona hiasa ao anatsika, izay le hoe aza mamono ny fanahy.
tadio tsara ry havana fa fahotana dia kofina sy malahelo ny fanahy masina. Rehefa ny olona anankiray tsy manaiky andairany fanitsiny teny ao anatiny, tsy vonona ny ova fa te handeha amin'ilay fiainam-pahazarana sy mahafinaritra ny sainy sy ny fony dia tadidio fa malahelo ny fanahy masina. Rehefa tristana malahelo ny fanahy masina ao anatin'ny olona dia tsy mahazo aina izy. Nefa ny fahazahoany aina ao anatsika maneho ilay endriky ny famirapiratany ao anatsika. Dareo jerentsika kely zavatra anankiray mitranga atao misoratra masina ihany. Jereo ny ao amin'ny Mateo 7:20. Ao amin'ny Mateo 7:20 nisy tantaran'ny Jesosy Kristy sy ny fiovany endrika teo tendrombohitra. Ary ny afaka enemana Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any amin'ny tendrombohitra avy mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany Jesosy ka nitava ny mamirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Azonareo ve ny dikan'io teny io amin'ny 12 ihany no jerentsika. Nitava ny Jesosy aloha ny mamirapiratra mialoha ny fitafiny. Ny fitafiana zavatra ny ivelany fa nitava maneho azy amin'Andriamanitra azy ny prezansany. Andriamanitra zany mampiasa ny famirapiratany fanatreny eo amin'ny fiainan'ny olona manaiky esan'ny fanahy ao anatiny. Inona ka le fiasan'ny fanahy ao anaty? Le fiasan'ny fanahy ao anaty dia maneho an'ireo toe-panahy amantarana an' Jesosy amin'ny endriky ny fitiavany. Zany hoe mpanompo ny fitiavan'i Jesosy Kristy tsika, maneho ny fahatsarany Jesosy Kristy tsika, maneho ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsika, manambara sy manondro ny fisian'Andriamanitra sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika. Zay le famirapirata ny tavan'Andriamanitra. Famirapirata ny akanjo indray le zavatra ety ivelany ka tsy anjetilisa fatratra. Zany hoe reo karazana etsika maneho an'Andriamanitra momba sy maneho ny fahatsarany amin'ny fiainantsika ety ivelany. Zay zavatra tsy katsahantsika fatratra fa miseho azy aoriany famirapirata ny tavany, ny famirapirata ny lambany. Raha tsy manomboka amin'ny fiovanao ao anaty, ny fiovana fa ety ivelany no anomboan'izany dia animbanao zany. Andriamanitra tsy mametraka mialoha famirapiratana eo amin'ny zavatra ety ivelany raha tsy efa tanteraka aloha ny famirapiratana amin'ny zavatra ao anaty. Zany hoe fiovampo aloha vao fanovam-piainana. Ny azonan'Andriamanitra ny famirapiratany tontolo ety ivelany dia ny toe-panahinao ao anaty. Toe-panahy ao anaty ny miazona ny famirapiratana ety ivelany. Jona 7:2 na hoe Jona 7:2 maniry aho sisy na mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana, tahaka kopian'izay zavatra mitranga ao anatinao. Tena izy hoe tahaka ny hanambinina ny fiainam-panahinao ihany koa. Zany no antony mahatonga an' Jesosy rehefa mivavaka izy dia nitavany aloha mamiratra fa tsy ny akanjony. Raha ohatra mantsy ny antony dia zao, ny fiovana rehetra dia manomboka ao anaty makety ivelany. Manova toetra izy, manova fisainana izy, manova fijery izy mialohan'ny fanovana ny zavatra rehetra ety ivelany. Mivavaka ny lalana anaovan'Andriamanitra an'izany. Inona hoe ny plateforme ampiasain'Andriamanitra voalohany sady akaiky indrindra anatanteran'Andriamanitra an'izany dia ny vavaka. Inona ny anton'le vavaka? Ny vavaka dia tsotra. Fanehoanao eo anatren'Andriamanitra ny firehetany etaetanao ao anaty eo am-pitadiavana azy. Rehefa mitady an'Andriamanitra ianao dia manana firehetana ao anatinao, ary ny zavatra matery anao no aloky ny vavanao sy asandratra ao anatren'Andriamanitra isy hamaliny anao rehefa hita ny famateriny eo am-ponao zany. Aza mivavaka raha manao tsenjery, aza mivavaka raha ohatra ka tia merina fotsiny mivavak'olona, fa mivava ao am-po sy fanahy amin'izay zavatra matery anao mba hataovy matery ane re olona. Zao vavaka zao, tompo ovay foko, tompo ataovy manahaka le fahatsarana zay hoentinao teto ambonin'ny tany ka nakasitrany ray anao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao ato anatiko. Vangio fanahy masina, iaina amin'ny fahamarinana, iaina amin'ny fitiavana, iaina amin'ny fanetretena. Tena faniriko zany. Dia tsaka misy zavatra tsy mety
ataovonenina tsy fanamelohan-tena fa mitraky ianao manantona an'Andriamanitra satria fantatrao fa tsy tonga nameloko Jesosy fa tonga hamonjy. Aza raisina amin'ny fanamelohan-tena satria raha fanamelohan-tena ny vokatra ilay izy dia ianao mitady ezaka ho tonga eo amin'ilay toerana. Fa raha fitarihan'Andriamanitra ilay izy dia tsotra, manome alalana amin'ny fanahy masina an-tsafidy ianao mifanekenao anaty etaeta ahatonga anao hanandra-bavaka fa izany no matery eo anatinao dia hiditra tsy setra amin'ny fanahy masina hanaisotra sy zavatra rehetra tsy namboleny sy tsy araka ny sitrapony rehetra ao anatinao na mitoetra zany na mifanao na fahazarany zany dia solony ny toetrany sy ny fahatsarany ary ny fahazarany dia gaga ianao rehefa avy eo renao mihitsy hoe wow Jesosy tena niova zany dia manodidina anao hanomboka anao remarka taloha ianao ohatr' izao fa androany ianao tsy zany intsony. Amin'izay fotoan'izay tsy ianao no manome noty ny tenanao fa Andriamanitra no manome anao an'ilay fahatsapana avy amin'ny fanambaran'ny hafa fa tsy izay intsony ianao misy dingana tsy vita ny ezakao mandrakizay fa ilanao fanampian'Andriamanitra. Tsisy olombelona afaka hiaina ny fomba fiainan'Andriamanitra eo amin'ny nofo satria ny nofo rehetra dia hitan'Andriamanitra fa faible ary zaka ny satana daholo. Zay no mahatonga ny satana eo amin'ny nofo foana izy rehefa andavin'ny olona satria eo ilay fanomboany efa naombiazany hatramin'izay ary zatry ny andro ririnina izy dia fahavaratra ao amin'ny tompo ianao efa ao amin'ny tompo indray no tiany anaovany hitsin-dalana. Noho izany mijoroa ianao manana antoka fa velona Jesosy ao anatinao izy, ao anatinao ny fanahy masina afaka hiasa Andriamanitra hanovanao karazan'olona tena manome fifaliana ao amin'ny fanahy masina satria tsy ilay karazan'olona ny aina ao anatin'ilay lazain'ny Paoly teo hoe esory ny lolo-po, tsy olo ny lolo-po ianao fa olo ny famelan-keloka ianao. Tsy olona manameloka ny hafa zany ianao fa olona onena mitondra mambavaka na izay mankahalanao azy mba tonga andreny hijoro an'Andriamanitra indray. Tsy olony fanomezan-tsiny ny hafa ianao fa olona ny hevitra mandrakariva izay hampandroso ny hafa ao anatin'izay tontolo rehetra mbola mety tsy tanteraka nefa mbola hitanao hoe hiainana. Tsy le mitsara ny hafa ireny ianao fa le onena satria manana ny fon'i Jesosy. Anotjereo ny zavatra tsapako nahatongavan'i Jesosy tia miatrika izy olona tsy tanteraka mba hovaina. Tsy ahoan'i Jesosy zany ny fitsaran'ny olona. Noho izany raha vavan'ny olona manova olona dia efa be dia be niova tamin'ny fananaran'ny olona. Izay no mahatonga antsika eny tsy hoe mananatra avy amin'ny fanalantsika teny hoentintsika mba hanova ny hafa. Tsy izay ilay izy. Jesosy tsy nampiasa teny satria tsy teny tsara lahatra sy teny mahafinaritra ny hanova ny fiainan'ny olona fa teny mpahamarinana matery ao am-pony mpitory ampijoro azy ilaza fahamarinana avy amin'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra manova ny hafa amin'ny alalany. Dia jereo anie Zakaio sao tsisy olona tia mihitsy satria raha voany Jesosy dia voatsara izy hoe hiatrano mpanota izy mpanota tonga dia condamnen'ny olona rehetra fa mpanota Zakaiosy. Fa Jesosy onenany Zakaiosy mba fantatrao ve misy olona mahatezitra be ianao ary tianao vonona mihitsy satria victime tamin'ny fisiny ianao fa aza alaina namana ankahalan'ilay olona Andriamanitra fa ny eo am-pon'Andriamanitra raha Jesosy ndresahana ny olona tao tanàna rehetra nakahalan'ny Zakaiosy daholo fa Jesosy voamay niditra ny antranon'ny Zakaiosy satria ny sarobidy amin'i Jesosy tsy hoe le zavatra nataon'ny Zakaiosy fa le fiovam-pon'ny Zakaiosy mba azonao veriko ave fa niaraka tao atramin'ny Zakaiosy anie Jodasy fa Jodasy tsy delivre hatramin'ny farany nefa mitondra titre apôstôly. Jodasy oa tsy niova fona niaraka tamin'i Jesosy niditra tao atramin'ny Zakaiosy aza nasaina satria le izy tsy miankina amin'ny titra, tsy miankina amin'ny toeram-panompona fa miankina amin'ny toe-po miova. Mety ratsy be ohatran'ny Zakaiosy ianao androany fa anio ianao raha mandre n'ity feo ty ampandrosoa atraminao Jesosy. Fa rehefa androso tokatranonao Jesosy, ny zavatra jereny Jesosy voalohany tsy ny ridoanao sy ny poignée volamena amin'ny varavaratranonao fa ny fonao tia no délivrer hiala amin'ny fahotana fa ho tonga zanak'Andriamanitra. Halleluja! Maria Magdalene nitanjaka teo mason'ny olona satria tsy jangajanga professionnel fa rehefa niona tamin'i Jesosy reny olona faran'izay ratsy nanao zavatra tsy mendrika ireny rehefa miova fo
tena tsy teherika amin'ny faharatsinytsony satria nahatsapa ny lanjan'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Fa le olona atao hoe mahalala an'Andriamanitra sy tsy dia tena mahalala reny mitsanga miembotra mandroso miembotra satria atao hoe kristianina tsy tena kristianina, atao hoe nefa tsy kristianina tomba kristianina ihany. Reny le afindrafindrao evangelika na afindrafindrao mpanompoana sady tsy mandroso tsy miembotra nefa rany eo atenatenany raha mangatsika nefa namafana dia alohan'ny vavan'Andriamanitra. Zavatra takiny tompo raha fihetsepon'ny fanahy masina nresahana dia maika izy nahita olona anankiray tena manana fiovampo mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko fiovampo sy fanapa-kevitra manaiky tarian'ny fanahy iaina sy ijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Maiky ny esan'ny fanahy fa tsy mihazakazaka ho ampiasainy fanahy, tsy ny daony mamaiky azy fa changement et transformation intérieure ao anaty, fa fiovampo ao anaty. Jereo tsara Matio toko 7:12 voalonkatra amin'ny 12. Tanareo zavatra mitranga eo, ny zavatra tena tiako dia zao ny procédure an'Andriamanitra na ny lalana nitondrany ny fiovana dia tadidio tsy tonga dia ny akanjony namiratra fa ny tavany namiratra, manomboka amin'ny fiovan'endrika vao miampita any amin'ny fiovana eny ivelany satria ny fiovana rehetra dia tadidio miainga avy ao anaty aloha vao miseho eny ivelany. Ny fiovana eny ivelany tsy ny elohavan'ny ao anaty dia maninona? Manimba anao zany, manimba anao raha ny ao ivelany miova mialohan'ny ao anaty. Noho izany tsika tsy mihazakazaka no ampiasain'Andriamanitra nefa lavitra raha-piombonana ao anaty amin'Andriamanitra. Lasa fanamarina tena ny fampiasan'Andriamanitra. Lasa manina hoe fanamarina tena ny fampiasain'Andriamanitra satria mialika ao ambany fisehoan'Andriamanitra le toe-po tsy niova. Manjary lasa hitanareo ohatrany hoe zavatra miandry anao any fitsanana zay mahatonga amin'ny Paoly tena amin'ny Galatena toko 9. Ny sasany ozy izy miariary mialohan'ny fotoana ny faharatsiny dia niova izy. Fa ny sasany ainy nanafina azy dia manaraka azy anirina le izy. Nefa le manaraka ny anirina miandry amin'ny fotoam-pitsarana. Tsy aloha ve deniny androany miariary le izy ao anaty fibebahana dia miaina ao anaty fiovampo dia zay le atao hoe olom-baovao tsisy ifandraisany amin'le teo aloha amin'izay. Maiky Andriamanitra eo am'fanatrehany satria teo am'fanatrehan'Andriamanitra le fiovan'endrika no nitranga. Noho izany ny zavatra anankiray tena azahoana antoka amin'ny fiovan'endrika faran'izay ainga indrindra tia fanatrehan'Andriamanitra ianao, tia fanatrehan'Andriamanitra, mangetahetan'Andriamanitra, tia tenin'Andriamanitra, mangataka amin'Andriamanitra isan'andro. Vangio Andriamanitra, vangio ahako mba aoka isy karaktera amin'izay, aoka misy toetra miova amin'izay eto anatiko. Fa tsy hoe tompo ampiasao fady any 40 andro 40 alina ianao ho ampiasain'Andriamanitra. Mitsangana aveo anao tsisy nininona miova ny toetranao fa ianao fotsiny nampiasain'Andriamanitra mahery satria izay mifanirianao sy nampahorianao tena. Dia zavatra mitranga ho avy amin'izay Jesosy eo Mateo toko 7 joro amin'izay tsy fantany ianao satria nahoana mialalany ianao tsy le nampiasany ianao fa le nampiasany ianao tsisy hidiranao mandanany ianao tsisy fanahy masina raha ataoko hoe namivavaka ho an'ny olona vonsery ary vao may mihitatra iny lasa gripa mahery. Satria ny anaran'i Jesosy manasitrana dia kapoka tamin'i Jesosy ny fanasitrana ho an'ny olona ary ny fanahin'i Jesosy nomen'ny olona ny tenin'i Jesosy ny fanasitranana. Dika izay ny resaka momba ny fanasitrana sy ny don rehetra izay omen'Andriamanitra tsisy hidirako iny, tsisy hidirano meo voninahitra fotsiny Andriamanitra rehefa misy zavatra mitranga fa zadedaka fa tsisy nidirantsika ireny na kely azy ataovy amenina moa ny tokantrano any. Alleloia. Fa iny fanomezana iny ary iny fanomezam-pahasoavana iny Andriamanitra ny mampiasa an'izay tiany ampiasaina sy maneho ny tenany amin'izay tiany isehoana. Fa ny zavatra mitranga dia zao ny alalany ianao le communion na le fiombonanao aminy. Zay mahatonga Jesosy ny teny maro amin'izany ny teny efa namoaka dia amin'ny anaranao zahay, efa naminany tamin'ny anaranao zahay. Fototry Jesosy hoe tsy fantatro akory ianareo, mela amiko ianareo mpanao meloko. Tadidio izy tsy zaitra manao amiko tompotompo litry ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiky izay ny an-danitra. Olona mikatsaka ny sitrapony ho ambony sy mihoatra noho ny fanomezany no heverina sy ny sokajiana hitovy amin'ny fanomezana rehetra toy ny hoe fanambinana rabola, ny fanasitranana,
ny fampahiratana ny masony jamba, ny faminanina, reo fitaovana rehetra sy équipement spirituel ny fiantsoana azy, zavatra rehetra ilaina ara-panahy ampandroso ny zanak'Andriamanitra no heverina mitovy daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny zavatra tena sarobidy indrindra hifankahitanao amin'ny arialalany ianao dia tsy misy akoatra ny fanananao fahatsapana ao anaty fa réglo amin'Andriamanitra ianao. Manaiky ianao no tarian'Andriamanitra, mangetaeta ianao zava-panahy. Alleluia. Dia militsika aloha zany voalohany indrindra miova ao anaty mba tsy hampalahelo ny fanahy masina, zay vao miova ivelany. Farany a bokin'ny Jona 4:7-7 dia hivavaka isika. Ny fanahy masina ty zavatra anankiray ty tena antsoavo ohatsika zanak'Andriamanitra, tena antsoavo le izy satria antso anankiray tiako anairana antsika zanak'Andriamanitra nampitory filazantsara nampanompon'Andriamanitra manompo an' Jesosy. Jesosy dia niteny amin'ny Jona 4:7 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 ihany. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. 17 izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka nambara zany aminareo. Itsika ninona fampianarana tonga ka mampitodika an'le fahamarinana ao ambadiky le teny ijerolona na manondrolona dia tsy avy amin'ny fanahy masina. Satria Jesosy mihitsy no niteny fa ny fanahy masina dia mankalaza an' Jesosy rery, satria tsy nandray ninona avy any amin'ny olona izy fa avy any amin'ny Jesosy rery no ampitainy any amin'ny olona. Ka raha misy olona mahazo laza mihoatra, sy miamboninahitra mihoatra, lasa takona Jesosy, dia tsy fanahy masina no mitondra an'izany fa olona no mitondra an'izany fampianaran'izany. Jereo tsara, ny fanahy masina dia mankalaza an'i Kristy Jesosy eo amin'ny fiainan'izay mandray azy no ankalazaina rehefa ao anatsika ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina tsy mankalaza olona hafa tsy Jesosy izy, tsy le olona fantsona fa Kristy Jesosy no ankalazaina rehefa miasa ny fanahy masina. Hitapombavy zao tontolo zao amin'ny alalan'ny fanetretenanao sy ny fanekenao hijoro any voninahitra an' Jesosy. Ka raha fanahy masina ankalaza an' Jesosy nefa Andriamanitra, ianao ve zany olombelona ampiasain'i Jesosy dia satsika ankalaza izay mpamboninahitra ny amin'ny fisehoan'Andriamanitra sy ny fampiasan'Andriamanitra antsika? Tena erreur fatale zany, fahadisoana goavana zany. Alao manomboka androany rehefa niteny Jesosy izy ankalaza zay raisiny avy any amin'i Jesosy no entin'ny fanahy masina ao anatinao. Zay mahatonga ny fampitakafatra avy amin'ny fanahy masina ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny révélation, mampahery ny olona sy mahatonga ny hafa zay miaino anao andre an' Jesosy sy ahita an' Jesosy, satria ny fanahy masina dia mankalaza an' Jesosy. Songadina ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, lasa tsisy andro mihinana ny fijoroan'i Jesosy ho lay Messia tokana nitondra amin'ny famonjena niaritra tamin'ny fahoriana ho an'ny olon'Andriamanitra tsirairay avy isan-tokantrano. Za te hiteny androany aoka tsika ho fantsona afaka isan'Andriamanitra, satria ny asan'ny fanahy masina dia mifototra amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tanteraka. Eto tsy hoe manome voninahitra anao le izy na manome voninahitra ny Rodolfo, tsy avy amin'ny fanahy masina mitoetra tia mitady voninahitra amin'ny asan'ny fanompona, satria tsy asan'ny fanahy masina zany fa asanao zany. Efa nilazain'i Jesosy Kristy teto fa ny fanahy masina dia mankalaza manome voninahitra an' Jesosy fa tsy isika no ankalazainy. Midiky fa raha misy tranga seo mety hanaovan'ny olona tsinotsininanao na koa faniliana na fanenjena dia aza sorenany amin'izany, aza tezitra lalan'izany androsono bebe kokoa hanehoana ny Kristy. Vokatry ny fanahy no ilaina sy takiana ao anatin'izany ny atao hoe fandeferana mba hahafahan'i Kristy miasa sy maneho ny tenany amin'ny asa lehibe izay mihoatra noho izay nisehoany amin'ny alalan'ny fampiasana ny toetranao. Asa diny lesontsika hatramin'izay fansorana fampiasana ny teny teraka finoana manokatra ny maso
ahita problème ovahana dia vahana mpinoana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fanotronana fahitan'Andriamanitra fa tena miasa ao anatinao ny fanahany dia miara-miasa amin'ny toetranao izy mampitombo fahasoavana sy mijoro manelanelana mampahita ny problème amin'ny fisiny miaraka aminao dia mivao azy ny olana. Ka ny fisasarana dia mbola misy kokoa ao anaty fanosorana hamoraina ao anaty fanotronana. Midika fa rehefa manaiky ny toetratsika ifanaraka amin'ny sitraposy planin'Andriamanitra dia amoran'Andriamanitra ny vahaolana ao antsika satria tsy isika miatrika olana dia miasa mafy ny zava-dehibe fa ny olana mahita ny fisin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia manome lalana sy miala ho azy ho voninahitra ilay nifidy sy ny antsoantsika. Ka ny atao hoe manome voninahitra sy mankalaza an'i Jesosy dia ny faneketsika iaina amin'ny fandeferana, amin'ny fanetretena, amin'ny fahanginana, amin'ny vavaka ho an'ny hafa, mamoaka ny tena fitiavan'Andriamanitra. Ary jereo fa rehefa ny fruit de l'esprit na ny fitiavan'Andriamanitra manjaka ao anatsika dia tsy zaka amin'ny fahavalo satria ny fitiavana masarona fotana be dia be. Ohatra ny bomba, hitanareo rehefa atsipy ny lacrymogène dia mitotony eo amin'ny toerana anankiray dia izay manodidina an'iny raha tsy mitomany dia maso vy. Satria ny efen'ilay izy tsy amin'olona anankiray fa amin'izay rehetrarehetra tonga eo dia izay no mahatonga ny olona miparitaka ho azy na tejanona eo azy. Dia izay no tiako anairana antsika amin'izao fotoana izao. Ny fitiavan'Andriamanitra rehefa mampiasa anao dia tsy maneho an'ilay vokatra hoe mahafinaritra be fotsiny ilay izy fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainam-panahiny manodidina anao satria misy olona délivre eo. Lasa misy ota be dia be anenenan'ny olona eo dia miala le satria izay le masarona ota maro voasarona daholo ohatra ny grenade le izy izay mipokaka tratrany dia potika daholo. Dika izay izay mifanohatra ny programan'Andriamanitra rehetra dia rava izay toetra tsy araka ny sitrapony ao anatin'ny olona. Noho izany tsara kokoa miaina tsy manao izay mampalahelo ny fanahy noho ny miaina tsy mamono ny fanahy. Miaina mamono ny fanahy fa reo miara-miasa mahasoa. Rehefa manaiky ianao ny tsy hampalahelo ny fanahy dia miditra tsetra ny fanahy mitaridalana anao ary ny fitarihan'ny lalana anao no mahatonga azy hampitombo ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao satria rehefa manetra teny ianao dia sandatra ny fahasoavana ary mampitompon'Andriamanitra ny fiainanao. Dia rehefa andeha ianao rehefa avy eo mora tariana satria sensible mora miaino ny feo amin'ny fanahy masina sy ny fitarihana. Dia ianao le atao hoe mandresy tsara miaraka amin'Andriamanitra ary olona vonona hiatrika an'izany fotoam-pampakarana izany amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Tsy le be toromaso eo am-piandrasana an'i Jesosy fa olona mailo mandrakarivo ary manokatra ny fony eo am-piandrasana ny fiverenan'ny mpapakatra. Hiverin'i Jesosy. Raha ho avy izy vonona venao tia nitakarivam-pahasoavana inoko fanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao. Raha eto ianao androany renao ao anatin'ny fo fa mbola tsy nateraka indray ianao maniry ianao ny ona amin'i Jesosy marina dia ndao hitaridalana anao mambavaka mba hifankahitanao aminy. Izy dia tianao talohan'ny fanorenana izao tontolo izao fantany ny adresy ny tranonao. Izy mahalala ny fahorianao rehetra. Aza mieritreritra ianao hoe irery ao anatin'io ady io mahitanao ilay tokana nahary ianao fony mbola tsy nitorotorona tao an-kibon'ny ianao. Androany tika ianao iona aminy sokafo ny fonao dia tenen'i Jesosy averino miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy eo manantona anao androany hariva. Mila anao mifiainako Jesosy. Midira ato anatiko. Mamindra-fo amiko. Mamelany fahotako rehetra. Diovy amin'ny rano latsaka tao Kalvaria. Ianao ny ilaiko Jesosy. Mandrosoa atao boko. Manjaka eo amin'ny fiainako. Sorato eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Jesosy eo tsy anao izay mampalahelo ny fananao intsony. Tsy anao izay toetra hamono ny fananao. Aoky rehetra atao anatiko ny afinao. Misaotra Jesosy fa amin'izao fotoana izao reko fa miasa eo amin'ny fiainako ianao. Ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Zanak'Andriamanitra. Amen. Faly miarabanao ary inoko fa mahaolom-baovao anao. Jesosy no fahatsarana ambony indrindra ho aho sy ho anao mandrakizay. Maniry ny fankahitanao aminy eny amin'ny raman'ny lanitra
ary manantena ny fiombonantsika aminy tsy sakana mandra-piveriny apakatra antsika manam-paniriana tokana ho apoko ho any zanak'Andriamanitra rehetra tadidio velona Jesosy akaiky an'izay miantso azy izy antsoy dia ovaliako ianao dia ozy izy ao anatin'le firaisam-posy firaisam-panahy ao anatintsika ao dia ozy izy le fa naresy zao tontolo zao ny ao anatinao nareo anaka dia avy amin'Andriamanitra efa naresy reny Jesosy dia naresy reny koa ianao tao aminy satria lehibe zay ao anatinao no izay zavatra atrehanao tsisy tontolo tokony hatahorana na mampangovotra fa raha mifanazana anangana an'i Jesosy tamin'ny maty nao anatinao zay fanazay koa ny amelona ny tenanao mety maty amin'ny fotoana iverenany hitafianao ny tsy fahalovana ary amelombelona n'izay tontolo marary rehetra ao anatin'ny vatanao hitondra fahasalamana ny fanahiny ny heriny ny teniny ampy anangananao raiso zany teniny mpamarinana zany dia sitrana amin'ny rofinao rehetra sitrana amin'ny aretinao rehetra mitsangana amin'izay nadaraboko anao aoko ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy ianao ary aoko rehefa fatorana rehetra iva dia aoko libra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay ianao andeha anaty fanafana voninahitra fahatsarana satria velona mimpanafitra anao ary velona mandrakizay Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany raisarony tsodrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo ny Jehovah ka ianareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka nome anareo fiadanana mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompo anohananao ny tompo ombanao ny tompo Jesosy ampahery anao ny tompo anangana anao Jesosy izy no hitahiry anao hatramin'ny farany tsy misy fiadiana voaforona amelezana anao ka ho ambininy zany manana ny fifaliany sy ny fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra ao anatinao fa izy efa nilaza raha zany miasa tsy misy masakana ary raha anao hitoetra eo an-tanako tsisy arombako zany ozy izy dia zao no nambarany amin'ny fitiavana mandrakizay nitiavako anao zany namparetako ny famindram-poko anao ozy izy noho izany zany fitiavana mandrakizay zany no hitahiry anao mandram-piaviny mahereza mahatanjah zanak'i Jesosy isany omba tsika mandrakariva izy mba raha-pahatonga ny fatapera zao tontolo zao amen dia amen mametraka ny veloma finaritra atsika tsara avy izay mpanaraka ny fandarana minao fa tompo Jesosy zay miaraka amintsika sy momba antsika ireo amintsika izy no ampahery sy ampijoro antsika ho amin'ny sitrapony mandram-piaviny samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra veloma tompoko